Tribunal de Paris eto Clichy zay zao zasy Marco izy makasarana io fazafanya eto mandeha hanatrika fitsarana izahay io noho ny fitoriany fitondrana malagasy zay taniany Andry Rajoelina tamin'ny herintaona sy Mamy Ravatomanga ary ny fitoriany anay moa zany dia ho nanao acte terrorisme sy nanao menace de mort any Andry Rajoelina. Eto zany dia tehiteny hoe nareo tokony ho tsaraina any amin'ny cour pénal international fa tsy izahay tsy nanao ninina zay tsy nampiorono anareo tsy nampiororo malagasy fa ianareo no mampamono malagasy ianareo mampiororo an'io firenena malagasy io. Ankehitriny zao dia hitantsika androany ny zavatra nitranga fa nampitifirina maramila amina balle réelle ireo mpanao ny hetsika fotsy ampilaminana. Isa zany tena mpampiororo eto izahay mbola tsy misy azany hoe nahitana bomba na nahitana basy na nahitana cocktail molotov na nahitana bomba artisanale fa zareo no nanao fampiorona tao Madagasikara tamin'ny 2009 ka hatramin'izao 2023 izao mbola mampiororo foana ka androany atrehanay ny fitsarana ary mino izahay fa tsy voavidy vola ny fitsarana tia France fa ho avy ny anjaranareo hitsarana nanomboka hatramin'ny 2009 no makaty amin'ny raha latsaka izay ataonareo ho an'ny Madagasikara. Zay dia teneniko atrehanay aloha ny anay androany ny anay maivana manana mpiaro matanjaka izahay ary manana ny Andriamanitra miaro anay koa izahay tsy nanao terrorisme. Mety mampiororo anareo ny zavatra tenenay satria mampatahotra anareo ny fikaizana ny maro fa izay kosa tsy nanao acte terrorisme satria izay manko no hiampangananay eto mitoriana anay hoe izahay sy Marco honya manao acte terrorisme ary nataonay nampiororonay zany ny fitondrana malagasy sy ny vahoaka malagasy fantatsika rehetra fa tsy marina izany. Izay raha dia makahery ny hetsika fotsy rehetra any Madagasikara, makahery ny collectif des vice candidats, mampahery